Asan'ny apôstôly toko fahaenina. Fimonomononana tao amin'ny fiangonana, fitolahy voafidy hitandrina latabatra. Asan'ny apôstôly toko fahaenina, andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Ary tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro ny isan'ny mpianatra, dia nimonomonina tamin'ny Hebreo ny Helenista, satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary ny 12 nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe, tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra zahay. Koa amin'izany rahalahy, mizaha fitolahy eo aminareo, izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena, mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany. Fa izahay kosa haharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. De sitraky ny olona rehetra ny teniny, ka nifidy an'i Stefanina izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo, proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehany apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy. De nandroso ny tenin'Andriamanitra, ary nihamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary marobe kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Stefanina voapanga ho niteny ratsy. Asan'ny apôstôly toko fahaenina, andininy 9 hatramin'ny 15. Ary Stefanina feno fahasoavana sy hery, de nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Fa ny sasany, izay avy amin'ny sinagoga atao hoe sinagogan'ny Libertinina sy ny Kirinianina sy ny Aleksandrianina, mba amin'izay avy amin'ny Kilikia sy Azia, de nitsangana ka niady hevitra tamin'ny Stefanina. Fa tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenany ireo. De nisy olona nomeny vava hanao hoe, efa renay ny teny ratsy an'i Mosesy sy Andriamanitra ity, ary nampitaitra ny olona sy ny loholona ary ny mpanoran-dalàna izy, de nankeo amin'ny Stefanina ka nisarika azy, de nitondra azy ho eo amin'ny Sinedriona. Ary izy nanangana vavolombelona mandanga, izay nanao hoe, io lehilahy io tsy mitsahatra amin'ny teny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna. Fa efa renay izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta de hanrava ity fitoerany ity sy hanova ny fomba izay natolotry Mosesy antsika. Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny Sinedriona, raha nandinika ny Stefanina, de nahita ny tarehiny tahaka ny tarehin'anjely. Sessosino dejai ny eglizy no ny fitiavany isika norombainy kazy ho mandrakizay haniatrano irainy hampandrosoriny isika hamiratry ny hazavany Sessosino dejai ny eglizy say efa tsy jalintsony mandrapandraisana azy handanitra tsisy tomany ao amin'io toeran'io nandresena fahafatesana lay ampakarina isaotra ny zanak'ondry hodori. Sessosino dejai ny eglizy izy no mpanavotra miombona mitsika aminy fahoriana ny
izay ho azy anye ka tsy hahitany tsy